Miara-miasa kaiky kosa ny positra malagasy sy ny orinasa mpifandraisan-davitra RTL Madagasikara ho santatr'izany ary dia hanomboka ny fiandohany volana vaovao io ny tolotra izay tazana eny anivon'ny positra malagasy manerana ny nosy, tolotra izay azo avy amin'ilay antsoina hoe RTL Money. Ny volana febroary ho avy izao dia ahitanareo vokatra rehetra mifandraika amin'ny tolotra RTL Money, ireo braony positra malagasy misy 400 manerana ny nosy. Androany maraina atetsy amin'ny espace Deratsiadana no nampahafantarina ity endrika fiara-miasa vaovao ity eo amin'ny rotota. Azon'ny mpanjifa atao ary ny mandrotsaka namaka vola amin'ireny hitorana ireny amin'ny fotoana rehetra sy eo anatin'ny fotoana fohy. Ny fiara-miasa amin'ny positra sy ny RTL Money efa nanomboka tamin'ny novambra 2008. Nanomboka tamin'izay efa natao ny fandefasam-bola amin'ny alalan'ny terminal de paiement électronique amin'ny réseau an'ny RTL toy hatramin'izao izy. Nanomboka tamin'izay efa mivarotra charge maromaro ny RTL ny positra dia amin'izao mbola hotohizana amin'ny alalan'ity RTL Money ity ary manateny rehefa mbola izy toy ny momba ny fandefasana vola zany mampiasa plateforme zany izay tena raitra dia raitra manaraka ny norme internationale ny RTL dia io plateforme io zany mifandraika amin'ny telefônina rehetrarehetra izay manana réseau RTL manerana Madagasikara. Rehefa mampiditra vola ianao zany amin'ny telefônina dia manatona, afaka manatona ny positra malagasy izay fomba anankiray azo ametrahana vola, azo angalana vola. Dia ianao ihany no mandefa an'ilay vola any amin'izay tianao andefasana azy araky ny mampetipety anao sy ny fandaharanao zany. Na ny tale général ny RTL Madagasikara Andriamatoa Aiko Haslitke na ny tale général ny positra malagasy Ferdinand Boto dia samy nanamafy fa tombony betsaka no azon'ny mpanjifa ny andany sy ny ankilany amin'ity fiara-miasa ity.